ataovy tena fotoana spesial indray androany atao fanatrehan'Andriamanitra ataovy tena ohatrany hoe mbola tsy namonjy fotoana mihitsy ianao raha tsy androany dia teneny Jesosy hoe Jesosy tena tsy miala maina eto androany rehefa ho avy ny mpanomponao dia tsy maintsy mandray ny anjarako dia sandratoary ny vavakintsika raha masina tsara indrindra sany an-danitra saotranao zay Jesosy satria fantatray fa ianao nitondranay teto no ianao koa ny atondrianay eto Jesosy malalo amin'ny tenena aminay androany hampangino izay tabataba rehetra anatin'ny fonay ka mahatonga anay tsy afaka mandray ny teninao fa ny angatahanay Jesosy dia manokatra amin'ny fonay izay androany hidiran'ny teninao tsy hiala maina eto izany izay androany fa handray izay anjaranay fa efa nomaninao anay amin'ny anaranao Jesosy nalovanay izany favaka izany fa nay masino hatreo feno izao fotoana sarobidy io fotoana tena tsy ho adinonay mihitsy ny fotoana androany satria fotoana tena iaonanay indray ary fotoana tena anovanay indray anakaiky anao bebe kokoa makasitraka indrindra Jesosy eo amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mahazo toerantsika dia tenenina eo akaikinao hoe mamerina miarabanao indray amin'ny anaran'i Jesosy amen zavatra fohy no zaraiko mialohan'ny idiran'ny mpanompon'Andriamanitra dia raiso ny baibolinao Genesis 1:20 ny 17 ka hatramin'ny 19. Genesis 1:20 dia ny 17 hatramin'ny 19 dia vakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary nresadresaka hoe izy andeha isika hanao biriky andahatra azy tsara ary ny biriky no ataony solombato ary ny asafalta nataony solondrihatra ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tapony atakatra ny lanitra dia anao izay azahoantsika laza fandrao ela eny ambonin'ny tany rehetra isika dia nidiny Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona ary hoy Jehovah indro iray fokony olona sady iray fanononana izy rehetra ary ity vao fiandohan'ny ataony ka izao dia tsy hisy azo sakanana na inona izay saintsaininy atao efa itsika satria miverimberina natetika io tantara io tamin'ity herinandro ity hoe tantaran'ny Babela zany hoe ny ataon'ny olona tonga dia naka-hevitra samy izy zavatra tia koa zaraina amintsika nefa ny androany dia izao hoe raha tena manana an Jesosy tsika miaraka amin'ny Jesosy dia isan'andro tsika melohany zavatra ataontsika dia tokony mila hevitra amin'Andriamanitra indraindray adinontsika rehefa maika loatra tsika hoe tara hiditra hiasa na tara andeha an'izao dia na hoe maheno tapoko tsika hoe misy asa ohatran'izao tonga dia azahoana vola be dia ilay vola be ny ao an-tsaintsika voalohany fa adinontsika hoe efa nila hevitra tamin'Andriamanitra ve ianao teto dia io tantara io mihitsy ny hoe betsaka ny zavatra tiantsika atao tsy aloava amin'ny firesahantsika amin'Andriamanitra dia foana lasa fatiantoka fotsiny azonao ve izany hoe anona ny nataony an'izao dia tiany nataony solony izao dia tena niketrika mihitsy zareo nandany fotoana nandany vola nandany rehetrarehetra nanao izay nieritreretiny fanety ary ilay fisainany amin'io atakatra ny lanitra mety hoe matakatra ny lanitra amin'ny fisainantsika fa izao rehefa tsy aloavan'ny firesahantsika amin'Andriamanitra dia lasa zava-poana foana izany betsaka ozy teo ny zavatra tiantsika atao tsy aloava amin'ny firesahantsika amin'Andriamanitra dia foana sy fatiantoka avokoa izany mampianatra antsika amin'ny baiboly mba haka-hevitra sy hametraka eo am-pelantanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izao tsika dia efa mila mianatra miresaka amin'Andriamanitra mametraka amin'Andriamanitra izay tsika vao afaka mandray an'le zavatra rehetrarehetra le tiantsika raisiny reny mianatra aloha tsika Jesosy apetrako aminao ity zavatra ataoko ity mampianatra antsika amin'ny baiboly mba haka-hevitra amin'Andriamanitra foana alohan'ny anaovantsika zavatra aza mieritreritra izany hoe za mahay be za mahavita tena fa zany zavatra izany tena tsy tian'Andriamanitra mihitsiny zareo tsara zao ohatrany hoe ianany azy safira izay efa nizaraina tamintsika foana zareo mifankatia be tokony hoe ilay fifankatiavandreo fotsiny dia efa ampy tena napoaka tendrombohitra ary satria mifankatia zareo fa ny problema be teo amin'ny fiainan'zareo dia izao tsy mba naka-hevitra tamin'Andriamanitra izy mivady ihany no miketriketrika rery teo zao nataontsika
mahombytsika amin'izay fa adinony zareo hoe maninona tsika raha mba manontany an' Jesosy manontany amin'ny fanahy masina mety ve zany azo atao ve zany dia rehefa tsy naka-hevitra tamin'ny fanahy masina dia efa haitsika ny tantara fa tsy ho tantaraiko intsony hoe inona le zavatra nanana zareo tsara izany havita hoe hivarotra ny taniny dia ny atsasany omena misy aza tsy manome mihitsy tsy maninona fa zareo nge nanana fisainana tsaratsara nge zany hoe ndo metsika ny atsasany fa zao tsy ny elohava amin'ny fanahy masina tsy ny erana tamin'Andriamanitra dia mivadika lainga le izy dia mivadika fitaka le izy dia namotika ny zareo le izy zany hoe nanao ihany zareo fa tsy nitondra fitahinao anazy fa nitondra fampitehanao azy nandraitsika eo amin'ny fiainantsika ao atokantrano ao na iresaka rehefa iresaka mivadinao ianao mangata hevitra ny fanahy masina aloha aza zatra be zany eo amin'ny fiainana hoe ka zao zany mahatonga antsika le lasa miady lasa mifandratra lasa mifamotika lasa nefa tena ray satria eny fa na dia amin'ny akonantsika aza indraindray na amin'ny janakitsika na amin'ina dia ohatrany hoe adinontsika zany maka-hevitra amin'ny tompo zany hoe tokony hiteny an'izay ve za tokony hanao an'izay ve za indraindray tsika tsina rehefa hoetihoetin'ny hafanam-potsika izay dia miakatrakatra daholo izay tokony hiakatra rehetrarehetra fa jerenareo nge i Nikodemosy soa ihany ty lehilahy ty fa niresaka tamin'i Jesosy saika tsy voavonjy izy raha tsy niresaka tamin'i Jesosy tena tsy maninona mihitsy le izy aiza koa nisy an'izany izy tsy any anatin'ny kiboneny indray ve araka baiboly tsara daholo tsika zay le resaka Nikodemosy tamin'i Jesosy mantsy dia ozy izy Jesosy ka dia natoriny Jesosy anazy le izy hitanareo betsaka ny zavatra tsy haitsika eo amin'ny fiainana aza manaoanao mahay ny zavatra rehetra zany fa tsy mahay tsika raha tsy miampy ny fanahy masina dia zao raha eo amin'ny tany dia mpampianatra mahay be ty Nikodemosy ty fa ny problème be da be ka ny zavatra tsy hainy satria rehefa hoe ateraky indray dia ozy izy hoe hiverina any anatin'ny kiboneny indray ahoana ny impossible zany izany reo le ohatr'izay mihitsy tsika fa zao mila miverina eo tongotry Jesosy mila miverina eo amin'ny Jesosy aza donoiny zany fa zany hanampy atsika amin'ny fifandraisantsika miferahantsika amin'Andriamanitra misy lalana tytsika izay zao tonga dia za tena tonga dia teo amin'ny level tena tonga dia vao miteny fotsiny dia misokatra ie fa mianatra aloha ianao hoe Jesosy iresaka aminao satria be dia be ny zavatra tsy haiko be dia be ny zavatra tsy fantatro ty lehilahy Nikodemosy ty dia tena nafinaritra be satria tsy nijanona teo amin'ilay fahaizany teo amin'ny nofo izy satria izy tena mpampianatra tena mahay be fa zao lasa izy nanatona n'ity Jesosy mbola tanora niresaka tamin'i Jesosy nanontany an'i Jesosy hoe ahoana ny tokony ataoko zany dia jereo fa voavonjy izy azonareo le izy indraindray aza miankina amin'ny fahalalànao loatra aza miankina amin'ny fahazaranao loatra fa mahaiza manantona an'i Jesosy ataovy tena style de vie anao mihitsy zany hoe za tsy miainga raha tsy miresaka amin'ny lehibeako aza mandeha foana zany misy zavatra efa mihevitentsika mihitsy aza indraindray hoe taranja voafe tsisy ninina voafe anao zany eto raha vao miala amin'ny fanahy masina jereo ndrainge Davida mpanjaka dia zao raha misy ny atao hoe olona tena mahay miady dia anisany ty atao hoe Davida fa na dia Goliata aza dia indray mipalaka fotsiny dia matiny tsy niady ela kanefa dia zao rehefa tonga teo izy dia hoe ahoana ny fanapa-kevitra raisina rehefa mibabony olona fatany tsara fa resiny ireo fatany zany izy vo avy niady vo avy nandresy fa ozy izy hoe enjehako ve izay jirika izay raha ianao no miteny lasa nitokana aloha lasa aloha nivavaka tamin'Andriamanitra nanontany ny hevitr'Andriamanitra hoe tokony mandeha ve za tokony enjehako ve le izy dia izay vozy izy Andriamanitra hoe mandana fa tratranao ireo mandana fa jereo tsara zany Davida zany tena lehilahy tena araka ny fon'Andriamanitra zany ny tantarany izy dia lehilahy araka ny fon'Andriamanitra izy dia lehilahy tsy resy anady kanefa jereo fa miseho tsy mahavita tena tsy nentina vita tena mihitsy Davida ary Davida io mihitsy ny teny hoe zara mozy izy ny tany tsy ahitanao na hidina any ambany tany lalina dia jereo
fa tonga dia navita mifeny tenany izy, mifeny toe-pony, mifeny vavany, mifeny sainy satria ozy izy aiza moa ny tsy ahitan'Andriamanitra. Nandray tsika rehefa mieritreritra hoe eo amintsika foana Andriamanitra dia tsy mahavita manao ratsy izany tsika. Fa na io fisainantsika io aza dia mamely antsika io raha vao ohatra ka mieritreritra tsika hoe tazan'Andriamanitra. Fa mahatonga antsika manota foana manao zavatra tsy mety satria tsika mieritreritra hoe tsisy mahita. Dia iza moa mahita an'izany ery pastera raha izao mbola matory. Ao amin'ny Salamy 1:7-5 dia ozy ny ten'Andriamanitra, akino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Hitanareo, akino amin'ny Jehovah ny lalanao, ireo zavatra rehetra atao akino amin'ny Jehovah, hoe tombavaka ny vadinao. Amen. Rehefa ohatra ny hoe manana fasairanana rehefa fampiresaka mivavalo, fa ny masino melohan'ny resaka amin'ity vadiko ity oka tena hivavaka aloha mba tsy andratra, mba tsy teniteny foana, mba tsy zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny, fa tena tonga dia izay. Mila manakina ny rehetra amin'Andriamanitra tsika, ny safiditsika, ny décision-tsika, ny désirantsika, omeo alalana izy anapahefana aminao. Ndraindraiky fehezintsika Andriamanitra hoe hatreto ihany ny idiranao dia iny ihany, izy nge olona malala fomba. Rehefa ozy izy ianao hoe hatreto ihany, fa zao rehefa omenao azy momba anao rehetra dia miditra tsehatra amin'izay izy. Rehefa miteny aminy ianao Jesosy ny rehetrako ange dia anao aiza moa, inona moa izay izaho, izay fitenin'i Davida, fa inona moa izany izay izaho. Rehefa izay ny ao anatinao dia manomboka miditra tsehatra izy mikarakara anao, feheziny. Ianao zao misy fotoana miresaka, za nge tena tsy mety mihitsy rehefa miresaka izay vady dia miady foana, izay nefa ranany tsisy resaka milamina izany eo. Dia izao teneno Jesosy, ianao amin'izay mame azy manomboka eto, fehezo ny vavako, fehezo ny momba ray manontolo, fehezo ny izay mahakasika. Ao amin'ny Jona 5:15 dia ozy ny ten'Andriamanitra, izao ny voaloboka ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Hitanareo, misy zavatra indraindray tsy hainao, fa rehefa miera sy miresaka amin'Andriamanitra ianao dia miova automatika ilay izy. Rehefa hiainga ny trano ve ianao, vitanao ve no miteny hoe Jesosy andao hiaraka, fa tsy afaka mandeha rery Amen. Rehefa hanapa-kevitra ianao, vitanao ve no miteny amin'ny Jesosy hoe alao tsy izay tiako fa izay tianao. Rehefa izay mantsy ny zavatra teneninao dia miala daholo ilay rehefa tsy ekena izay manko ilay mampiady. Tsy haiko raha azonareo ilay ohatrany hoe ianao name hevitra dia tsy narahana ilay izy, dia izay mahatonga an'ilay ady. Dia nefa ianao rehefa mivavaka ka mametraka an'izay amin'Andriamanitra dia tonga dia na tsy ekena raha ny hevitra dia tsy tezitra ianao, satria ianao izany efa manana miteny Jesosy izay tiako fa tsy izay tianao. Reny hira ny Joseph Dafy reny ange tsy irairaina foana reny fa sao dia verinao hoe iny ny hira tena, iny hira préféréako le toe-po. Atsika aby io. Fa zao tena iainanao ve le tsy izay tiako fa izay tianao. Misy zavatra nge tianao fa tsy tian'Andriamanitra. Misy zavatra nge mety aminao fa tsy mety amin'Andriamanitra. Mila mahafantatra an'izany tsika nefa arakaraky ny fankazarantsika amin'Andriamanitra, arakaraky ny hanomezantsika ny fiainantsika n'Andriamanitra dia manomboka faly tsika, manomboka manaiky tsika. Misy olona zao ohatra mety hoe tianao dia nefa le olona mety hoe tsy ianao ohatra ny soahany dia tsy maninona ozy izy ianao satria tsy izay tiako fa izay tiany Jesosy. Azonareo fa tsy hoe iny dia hoe déception be tena andao ampahirezina dia efa naninona dia ka nieritreritra ny anina izy dia zao ny zavanitranga dia nizy dia io dia marani-tsaina be dia adiny daholo ny fanoloran-tena dia laoko maty dia mandeha daholo izany rehetrarehetra izany satria maninona tsy mipetraka ilay hoe izay tiako fa izay tianao. Amen. Rehefa napa-kevitra tsika dia apetrao foana Jesosy ho lohalarana eo. Rehefa hiresaka amin'ny vadinao ianao na amin'ny olona amin'ny zanakao, vitanao ve ny miantso ny fanahy masina tario hozy izy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Matteo 10:20 fa tsy ianareo no miteny hozy izy fa ny fanahy indrainareo no miteny ao anatinareo. Zareo tsara ny fanahy no miteny. Rehefa tena apetrakao landy izany zavatra izany dia tsy miteniteny foana intsony ianao, tsy mandratra olona, tsy mandainga, tsy maninona satria maninona tonga ianao dia manasa ny fanahy masina ianao ny iteny
apetrao tombavako ny teny ianao ny avy alao hiteny dia ao anatin'izay tonga dia faly ny olona miresaka aminao amin'ny zavatra rehetra maiza mangataka sy miaraka amin'ny fanahy masina foana mba tsy hanaonao foana na hiteniteny foana mba tsy ho diso ny teninao hitantsika avy eo amin'ny Jaona 4:4-5 teo izy ny ten'Andriamanitra ho Jesosy tamin'izao ny lalana sy fahamarinana sy fiainana tsy misy olona makany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako jereo tsara io Jesosy foana tsy mahita solution zany tsika akoatran'ny Jesosy raha misy zao olona milaza aminao hoe tia be anao dia aza tonga dia mino anazy aloha fa minoany Jesosy amen satria Jesosy ny lalana sy fiainana izy ihany ny ame fiainana anao fa tsisy ny olona androany miteny hoe oui dia rapitso izy miteny hoe non indray dia inona ary dia hoaiza ary ianao vaky eo ny fonao tretra izy androany dia io atapaka anay rapitso vaky nay voto indray izy ao farany potika fa rehefa te hanana fiainana ianao tena mahafinaritra dia izao akino amin'ny Jesosy aiza miresaka amin'ny Jesosy tsotra be zany zavatra teneniko izany kanefa fiainana ilay izy mety misy routine nefa nazatra anao hoe vao zao dia ty fa zao manomboka androany ovay apetrao amin'ny Jesosy ny fanirianao mety misy zavatra tianao atao fa apetrao amin'ny Jesosy amin'izay rasana trika sy tanteraka ilay izy dia efa napetraka ao tamin'i Jesosy amen Jesosy ny tena mahafantatra atsika ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe na vorondohanareo rozy izy dia maninona voaisany zay na tonga ny Davida tena hoe tsisy hevitra tsy manana hevitra fa zao dia ny hevitr'Andriamanitra ihany raha zany no hoe tsika manova ny fiainantsika tsy mety diso fanantenana zany tsika tsy mety tapidalaka le zany tsy mety zany ange zavatra mampalahelo indrindra hoe nisy olona nalahelo noho ny tamin'ny nataonao ianao nefa tsy mahafantatra an'le izy akory hoe nalahelo le olona fa le olona zany dia efa malahelo noho ny amin'ny nataonao dia io nefany rehefa miaraka amin'ny fanahy masina ianao mitondra fifaliana ho an'olona aza ny fisianao tanareo le tombony rahana amin'ny fanahy masina voatselitsika nankalaza amin'ny fanahy masina aza velantsony fa manomboko izao matoa izy nandatsaka amin'ny fanahiny teto ambonin'ny tany ilainao zany amen raha iso izy Jesosy milanao zay fanahy masina ianao no hitaridalana anay na dia hiakatra ny an-danitra ary tsika tia nofontsika ty tsy miakatra fa ny fanahintsika no miakatra na midina dia anjarantsika no miara-miasa amin'izany hoe fanahy masina reto ny ataoko eo amin'ny asa mandraraha ataonao aza mandeha rery zany milanao fanahy masina fiainantsika nge Jesosy ampidiro mihitsy izy ho isan'ny olona miara-mipetraka aminao rehefa manontaninao firy nareo ny dia aza miteny ohatra hoe efatra dia dimy fa ngainao voatera Jesosy ka amen tena io raha tsy aletra tsy miditra zany io rehefa mahay anteny ianao aloha dia mandritra ny semaine Jesosy iny fa io raha vao tsy tena aletranao hatramin'ny farany vao herinandro io dia adininao indray hoe zay efa mianaka ihany indray ka fa io ao amin'ny fiainana mihitsiny Jesosy tsy misaraka amiko zany Jesosy inona mibalizinao mba tonga anao tsy hanota Jesosy nge eto amiko inona ny secret an Jesosy ny raha eto amiko mandrakariva ozy satria za manao Jesosy raha ny teneny zany hoe ny ray tsy mety niala teo aminy ko izy tsika no anisaka ny Jesosy ery amin'ny côté ery mahatonga tsika nge manota satria tsika mieritreritra fa tsika rery mandeha dia tsy stabla mihitsy ny fiainam-panahintsika androany mafana fo be halleloia fa rapitso reradreraka indray mpanomponao Jesosy reraka io olombelona ihany tsika mihitsy ny verset tanina arivo toko fahafiry iny tsy hita moa fa olombelona ihany ka maha olombelona omenao lanja mihitsy za maha olombelona zany aza mame lanja maha olombelona fa mahafanahy ny fanahin'Andriamanitra ny ato amiko hitory teny soa mahafaly amen rehefa zany mibetsaka ao anatsika fa tena hitanao zany hoe tena fiadanana raha ngale fiainana fa misy ange ny olona vao fo maraina koa tsisy joie de vivre tsisy fanantenana tsisy nininona tsisy an'izany satria maninona zay tsisy satria maninona tsy manana an'le fiainana fa rehefa manana ny fiainana ianao tena hitanao mihitsy hoe maraina vaovao indray ho hitako indray zao zavatra ataon'i Jesosy ho vainy indray zao andro
io zany a tsy hoe hitako zavatra ataon'i Jesosy dia azo vola indray ianao tsika mantsy aloha dia any dia avy eo anao diso fanantenana raha sendra tsy nahazo aloha atao hoe mahazo ianao zany fa zao ohatra zao hoe ianao zao mandeha dia tokony misy zahatra tena hoe Jesosy tena hitako indray zao ilay ataonao zao manka raha misy olona zao vavaka izy dia ozy izy ilay olona hoe Jesosy tena ataovy tena pompony fitiavana pompony fitiavana zany hoe boiboiky amin'ny fitiavana dia zao fo maraina ianao iny tonga dia misy manao fitohana anao dia fitenitsika ohatra zao arakaraka ny vavahako pastera maninona ny tonga dia misy fisedrana dia zao ny teniko aminao valim-bavaka iny fa ianao tsy nitsokatra ny sainao ianao mangataka fitiavana ahoana moa ny ahitanao hoe mana fitiavana anao raha tsy nizahan-toetra ianao amoahanao n'ilay fitiavana amen ianao nangataka hoe mba atao may mangina rehefa mahita an'ity vadiko ty maray ny andro ny teniteny ianao ny ataony azafady pastera ny teniteny ohatrany tsy mahita tenenina izy raha tsy ianao tena zany ve dia zao tsy le olona ny diso fa zao valim-bavaka iny ahoana moa ny joroanao vavolombelona raha tsy nangina ianao raha tsy nisy ny testanao fa indraindray reny zavatra ireny aentsika ho mavesatra eo amintsika arakaraka ny anim-ponan'Andriamanitra ty arakaraka ny za zao arakaraka ny nampoko an' Jesosy dia vao maika tena Jerova lasa mamalivaly ihany na lasa zao lasa tsy ka ianao zao iny valim-bavaka iny efa napetraka Jesosy ao anatinao le famelan-keloko dia misy olona eo anao zavatra tsy te hamela heloka dia avoakanao le izy satria ozy ianao hoe iny le izy fa nialany livreko le izy satria efa napetraka Jesosy hitsananao le zao mangatah fanamasina mba ho takatra ao le fiainany amen ananake le fiainany tsy takatritsika hoe ahoana ihany ary izy ty fa tsika indraindray tena hoe ajanontsika eo maha olona foana le izy hoe za rehefa mivavaka dia tokony atsaina za rehefa mivavaka tsy atsaina ianao fa mamoaka n'le zay le izy indraindray ngeny tsy valim-bavaka ianao zao mangataka amin'ny tompo hoe za Jesosy tena mivavaka dia meo an'izao meo asa ohatra zao io tena efa netiko tamin'ny tompo mihitsy io nanovana io asa io mihitsy ale voara tsy ameny tompo anao le izy dia tsy ova zany ianao azay zao Jesosy fantatro mihitsy fa tsy mety matotsy namenao zay le izy zay efa tapitra ny lerako amin'ny valony amin'ny janona dia tsangantsika hitehaka amin'ny tenin'Andriamanitra mahafinaritra mbola tohizana sa tsy tohizana tsony alleloia ohatra zany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia lesona isan'andro ianao zany raha mandra-pialana hoe eto ambonin'ny tany dia miaina miatrika lesona isan'andro dia nampiavaka ny Davida dia zao izy nametraka ny fahitan'Andriamanitra ho ambony lavitra foana noho ny hitany dia hitanareo izy miteny hoe na ny andavaka aza dia hitanao any ianao any amin'ny maizina ny aizina dia toy ny mazava eo masonao zany hoe ny fahafahan'i Davida ny aina sy ny sitraka ny fankasitran'Andriamanitra dia ny considération any fanomezany lanja ny fisian'Andriamanitra ho toy ny olona anankiray miaraka aminy akaiky indrindra na tsy hitany masiny aza ianao zany ny asongadiana hoe olom-boaositra ianao dia zao olona mifankahita amin'Andriamanitra tsy hita maso mihoatra lavitra noho ny olona hita maso manodidina anao manome lanja ny atao hoe mandrakizay mazoa toerana amen alleloia raha vo ianao kristianina nefa tsy manome lanja ny atao hoe mandrakizay dia tsy handeha araka ny tokony ho izy ny fiainatokantranonao varalila ny fiainam-panomponao miaka-midina ny fononao dia horerahan'ny fiainaneny ianao satria kristianina ara-nofo amin'izao andro faran'izao be dia be ny kristianina ara-nofo
mametraka ny lanjan'ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny toerana anankiray izay hamany olany fotsiny. Ny motivation any anatiny tsy mifanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra aminy, fa te hahita sy hanery an'Andriamanitra anao ny sitrapony, fa rehefa tsy tanteraka izay ilany an'Andriamanitra dia mihemitra izy na miverin-dalana. Fatary fa ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra noho izay andrasanao azy, tsy hitany masonao hatramin'izay. Voalohany, tsy ohatr' izao ianao raha tsy teo izy. Izy aloha mila manaiky anao fa izy no antom-pisianao. Noho izany, tokony valianao ny etaetany. Tokony valianao ny etaetany hoe inona moa ny antony nisiko eto ambonin'ny tany, aninona ako. Fa vitsy ny olona tonga saina mba hamaly an'izany ao anatren'Andriamanitra. Zay no antony fikorotanana misy eto ambonin'ny tany. Eo amin'ny fiainana dia tadidio, ny fotsika io no amboarina. Inona hoe ny amboarina? Zay io ny foron'Andriamanitra voalohany, dia io no nangatahan'Andriamanitra indray teoriana rehefa niraisinao ny safidy hitondra azy any amin'izay tianao. Dia ao anatin'io misy zavatra mifamaofao be dia be. Tsy ary afinaritra anao daholo ny zavatra hitan'ny masonao, fa ianao tsy mahazo tafotohany izany. Eto amin'izay mantsy ny miditra le lesona mahakasika momba ny hoe avy any amin'ny communion ianao niditra any amin'ny union. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Te metra-panontaniana aminareo ary averiko indray, fa tany amin'ny laretirety any nametraka an'ity fanontaniana ity. Izy amin'ny manantena mbola ho eto amin'ny taona 2126. Tanareo fa menareo. Satria ny fanontaniako ohatry ny fanontaniana adaladala. Kanefa fanontaniana tiako ampisainana anao fa olo-kandalo ianao no eto. Nareo efa nisaina hoe raha ho avy izany taona izany dia tsika rehetra efa any amin'ny toerana misy an'ireo izay lasa talohantsika, raha toa ka mbola tsy tonga Jesosy. Ary te hiteny aminao fa olo-kafa ny toetra eo amin'izay tranony toeranao sy natsanganao androany. Tsy fantatrao izay fiovaovan'ny fiainana ny aorianany na ho an'ny taranakao na ianao. Fa za aloha te androany maraina mialatsiny fa te hanaitra ny ao anatinao mba ho tonga saina amin'ny antom-pisianao androany, mba tsy ho very maina ny opportunité pahavelomana misy anao zao. Le fahatongava-tsaina zao no tiako sokirina avy any anatin'ny fonao androany maraina. Matetika tsika olombelona te metraka zavatra goavana, dia te hifikitra amin'ny abetsahany zavatra ananana, te hisaina hoe inona ny tombony mihoatra tokony ho amin'ny zavatra rehetra ataoko. Tsy maninona mety afaka ny ahomby ianao fa ataovy amin'ny fahamarinana. Tsy maninona mety afaka ny ho tsara ny fiainanao eto ambony tany araka izay tianao heverana azy, fa miana amin'ny ovotra sy tahatra azadino mihitsy fa petrao foana ny lanjan'ny miara-panahy ho ambony sy mihoatra lavitra no zavatra rehetra. Olo-kafa ny toetra amin'ny trano. Raha olo-kafa ny toetra amin'ny trano io, maninona miady lova ny mpiray tam-po dia tsy mifandevy paty. Teko fantatrao izany fa tsy voatery anao mandrakizay izay atsanganao sy matimatesanao androany. Aza mamatotra ny fonao ao, aza io ny adivana ny mpiray tam-po, aza io no anaovana kafaraka dradraka. Aza vela isy eto ambony tany amin'ity fandalovany ety hoe tsy famela heloka na zavatra ohatr'izany, vokatra na fifantorana na fifamatorana amina zavatra materiel zay tsy ho anao akory afaka 10 taona fotsiny. Opportunité ny miaina amin'izay zavatra misy androany. Fa aza mametraka fo amin'io fa tsy ho anao izany io raha pitso. Hitanareo mafetsiny devoly fa fany ao an-tsainao izany zavatra teneniko izany. Fa raha mbola velona ianao ohatrany hoe matanjaka be, tsisy nininona sady tsy marary ohatrany hoe velona mandrakizay izany, dia afaka anao izay tianao atao, velombelominy any daholo izay tokony ho faty rehetra, ampipodisy toerana, fankahalana amin'ny tsisy dikany, fametranao anatin'ny fololom-po zay tsy ahitanao an'Andriamanitra ary tsy hanome antoka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mandrakizay. Ho an'ny olo-kafa izay natsanganao an'io, firy amintsika an'io raha anontaniako malalaka mihitsiny, meo aho hoe ny anaran'ny dadabenareo. Iza ny anaran'ny dadabenareo? Atsangany an-tanany izay mahafantatra ny anaran'ny dadabeny eto? Tsisy. Fa
Maninona tsy tadidinareo? Rehefa miala eto tany ianao dia tsaroana vetivety ao anatin'ny taona vitsivitsy. Dia avy eo tahaka mivovoka mandalo am-poan-rivotra zany mombanao sy ny mombanao sy ny fahatsiarovana anao, dia tsy maintsy ho adino ianao. Ohatry ny nandohan'ny dadabe nareo tsy fantatrareo ny anarany, dia ohatr'izay koa ny tsy afantaran'ny zafikely ny zafiafy ny zafin-dohalika anareo raha pitso. Jereo tsara ny masony eo akaikinao alohan'ny resaka aloha, dia ataovy ao am-ponao fa olo-kandalo ianao. Ary tsy misy olona anankiray hoe mahalala anao taloha nahatongavanao mandritry ny fiainanao eto an-tany, ary alalanao mandrakizay afa-tsy Jesosy rery ihany. Zay aloha ho an'ny olona tsirairay avy zay. Dia manomboka tiako fantatro amin'izay ny lanjan'ny zavatra tiako toriana. Raha misy ny atao hoe rainao mandrakizay dia Jesosy rery. Satria na ny rainao niteraka anao azy dia tsy voatery hitan'ny hafatesanao ary tsy haniry ny ho faty aorianao. Nateranao hitany fa ny elanao tsy hitany. Fa Jesosy nahitanao fonombola tsy tao am-boka, mahalalanao taminao teraka, miakompagnienao mandritry ny androm-piainanao ray manontolo, ary hitsenanao amin'ny fotoana ilanao eto an-tany. Tsy maninona, mety ianao rery le miala aloha ao anatin'ny famille, mety ianao rery le tsy hita ao anatin'ny fikambanana, fa zao naiza misy ianao ninona lenao tsaro fa misy mandrakizay miandry ianao. Misy fiafarana ny fiainanao eto, vakansy ny lalovanao eto, aza mamaritra fanahy amin'ny zavatra mandalo, njoroa amin'ny fanapa-kevitra anao ny sitrapon'Andriamanitra, fa rehefa mipetraka ao am-ponao mandrakizay azo antoka ny fiafaranao sy no avinao mandra-pialanao eto an-tany. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Le izy alohan'ny resaka, aloha verina tsara mihitsy hoe maninona tsika no mivavaka, maninona tsika no mamboatra fiainana dia ny eto an-tany miaraka amin'Andriamanitra amin'io fiainam-piankohona tsika io, amin'ny fifandraisantsika amin'ny zanatsika. Misy zavatra be dia be ny amboariny union misy zavatra répareny isan'andro. Hazavaiko le izy rehefa avy eo fa aloha mihitsy aloha anomenao fatokavan-tsaina vaovao. Amen. Mialohan'ny hidirantsika ao anatin'le izy mba ho fantatra hoe zao zany ny fiapetra tokony ho raisiko, zao ny zavatra tokony hiainako, ary zao ny zavatra tokony hijoroako raha mbola miaina eto ambonin'ny tany ary isan'ny men'Andriamanitra tombotsoa afaky ny miaina sy miara-monina amin'reto vady aman-janako reto sy ny mpiara mivavaka amiko ary ny tontolo rehetra misy manodidina. Fotoana vitsy aty aoriana ihany dia ho tantara sary ny nataonao rehetra, ho tantara sy sary. Fa sofa misy teny mampahery antsika ny zavatra naraka antsika any amin'ny mandrakizay, dia tsy zavatra rehetra nataontsika teto an-tany, fa sambatra zay maty dia zay maty. Aiza le izy? Ao amin'ny tompo. Fa ny asany maninona ozy? Misy zavatra manaraka anao, dia zay zavatra manaraka anao imasomasona, satria reny no anaraka anao. Fa zay tsapanao fa tsy anaraka anao, azo ifatohana loatra satria tsy anaraka anao. Fotoana vitsy ao anatin'ny taona vitsy ny tantara zay nataonao dia toy ny sary lasa azo atonoana. Ohatry ny vovoka natsipy any amin'ny fanaripako mombanao sy ny fandalovanao rehetra teto an-tany. Mety miketrony ianao amin'izany fa madana ny tany io dia tsarova hoe inona nataony dadabe anareo, dia mbola tadidy fa be dia be amin'ireny tsy tsaroana fa ohatry ny zavatra nary mandalo sy miserana ny fiainana eto an-tany. Tsy misy fanaperany, eny marina eny zany. Ninona ataoko ka neveriko fa mety. Halleloja. Ataoko vaindohan-draharaha ny mijoro ho an'i Jesosy toy ny miaina ao anaty fety miaraka aminy.
isan'andro mila azy isan'andro ianao koa mila azy sa tsy mila azy ataovy sery marina zany ka raha tsisy fahatserovanao anao intsony eto efa mba nysaininao ve fa ny zavatrehetra momba nyity tany ty sy napetraka ao na nataonao tamin'ny fantalovanao teto tany dia zava-poana sy tsinitsinina avokoa. Hitanareo isaky ny vanim-potoana eto ambony tany dia misy foana ny olona manan-karena dia ty mieritreritra izy hoe ny arenany dia empira anankiray eto ambon'ny tany tsy azozongozonina fa tsy maintsy mitoetra foana dia nampiasa ny sainy ny herindreny olon'ireny mba aneo amin'ny mpiarabela sy ny tontolo misy azy hoe afa ihany ny manan-karena fa mahagaga tsisy mpanan-karena matika manitra. Tovy daholo l'odeur rehefa lasa marina sa tsy marina midika fa tsy ambadiky ny fananakarena mihitsy le fiainana ambadiky ny fananana an Jesosy. Za tena mitsotra anareo mety afaka anana ny zavatra rehetra ny olona anankiray fa tsisy fiadanana fa za te hijoro vavolombelona aminareo afa mihitsy ny manana communion miaraka amin'i Jesosy manana fiadanana fiadanam-po tena tsy azo ny zavatra lalovana hoelingelenina mihitsiny fa tonga dia miroso fotsiny ianao ninina hitanao ninina tsy hitanao ninina mahafinaritra mitranga ninina tsy mahafinaritra mitranga tsisy hidirany tsy mody hoe resahana fotsiny zany fa tena ianao mahatsapa ao anatinao fa tena tafatoetra ny fiadanam-po rehefa tanteraka ny fiombonanao amin'Andriamanitra rehefa tsapanao ary olon-kandala ianao eto tany dia hanomboka hitako amin'izay fa iova ny fomba fijerinao ny atao hoe fiainana tsy le karazan'olona teo zavatra reny ntsony te hanambe mihoatra eto tany te halaza ohatra ny toe-panahy babela rehetra sy ny forongony hoe te ahomby tsisy Andriamanitra fa nandray ary te hampiasa ny anaran'Andriamanitra mba hisongadinana ao anatin'ny tanjona sy motivation any anaty hoe hiavaka mihoatra noho ny sasany. Io ny fijerinao sy nomba nyity fiainana ity satria lasa fantsony ianao natao izara fitiavana madio. Olona feno fisaintsainana ny lanjany atao hoe mandrakizay. Raha renao fa fandalovanao ohatry ny vakansy eto tany dia manomboka hiteny amin'Andriamanitra ianao hoe Tompo, tombotsoako ny miaina eto tany ampafantatra amin'ny mpiarabelona amiko ny sitraponao. Ary efa nlazaiko tamintsika ny fanoharana nataon'i Jesosy. Betsaka ny olona loatra aso tranonao teto tany fa nitsongain'i Jesosy manoka ny Lazarosy hanomezana lesonanao. Lazarosy mahantra sy le mpanan-karena ratsy fanahy. Izao dia hitantsika ao bokin'ny Lioka toko 2:20. Resaka mahakasika momba ny taranaka tsinona izy ity sy ankohonana ao anatina sekoly tokantrano. Tena ilayntsika mihitsy ny maka an'ity lesona ity. Lioka toko 2:20. Manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 9:30. Ary nisy olo malahelo firenena anankiray tao hoe Lazarosy napetraka tao anilan'ny vavahadiny. Ary naniry mba hihinana izay latsaka avy teo amin'ny latabatry le mpanan-karena izy. Fa ny alika kosa no avoka ny lelaka ny feriny. Ary maty le malahelo dia nety ny anjelo any atratrany Abrahama ary maty koa le mpanan-karena dia nalevony. Ary nijaly teo amin'ny fiainantsika izy. Hitanareo ny olona tsara fanahy eto an-tany zany tsy nitenenina hoe nalevona fa tonga dia nitratrany Abrahama fa ny olona ratsy fanahy no alevona ny fiantsoana azy satria adino ny fahatsiarovana azy. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika ka ny andrandra dia nahitany Abrahama teny lavitra eny Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantsoka nanao hoe ry Abrahama raiko mamindrafo amika irao Lazarosy mba hanomboka ny tendron-ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako fa fadiranovana eto anatin'ity lelafo ity. Fa hoy Abrahama anaka tsaroa fa ianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin'ny andro ny ainanao Lazarosy kosa ny zava-dratsy fa ankehitriny izy no ampifaliana ty ary ianao kosa ny fadiranovana. Zany hoe midika fa raha ianao zany makafy loatra eto amin'ny nofo dia mihevitena hoe voafatotry ny nofo tsy tia mizara tsy tia mba mihevitra ny hafa tsy mijery ny malahelo tsy mba manao asa soa mihitsy tsy mba misaina fa zao zay avoky an'ity nofo ty voakety atazoniny devoly amin'le toe-po voakety eto
dia ozy izy Andriamanitra efa azonao teto ambony tamin'ny tsirariny daholo ny zavatra ilainao fa le olona fizantoetra zany io toerana misy ianao manana ianao zantoetra mba hizara meno avy ianareo tsangana entana zay mena nareo ve tsy meno an'izany zavatra fa Jesosy any no miteny an'izany afaka daholo ny fanahy mahihatra amin'ny anaran'i Jesosy ireo fanahy mavita mihinana trafokena nefa mitazana fotsiny ny hafa mihinana ron-ravim-bomanga mpanakarena ratsy fanahy jereo masony akaikinao mila miovy zany fa raha tsy miovy zany hoe fazapastera hoe njerijereny eto mahazanak'Andriamanitra anao dia mila famille anankiray famille ohatran'ny Cornelio ianao efa nizaraiko le hoe nianatra tonga eo anatrehan'Andriamanitra voarainy dia ny fiantrany fa ny vavaka Cornelio koa marina sady mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra satria nataony tamin'ny fony manontolo dia ozy izy mangataka amina ho ary raiko raha mba irao le Lazarosy akany amin'ny tranony raiko fa manana raha ladimy eny any mba ilaza tsara aminy fandrao mba ho tonga ty amin'ity fijaliany ity koa izy ho i Abrahama taminy manana ny Mosesy sy ny mpaminany izy aoka iain'ireo izy ianao zany vomafy raha tsy mihainao androany raha tsy hainonao le izy dia kenao ty fahamarinany ity dia vomafy ianao satria Lazarosy zany Jesosy no niteny an'io maty izy vo tonga saina le mpanan-karena ratsy fanahy maty izy any amin'ny eny vo tonga saina hoe mba hanira olona fa ny mentalité ako nendreo rahalahako anakidimy satria éducation ray zay hiditra amin'ny sekoly tokantrano amin'izay eto zany ty rangahy ty tsy tonga saina teto an-tany izara fahatsarana amin'ny ankonany sy ny rahalahiny fa any amin'ny eny vo tonga saina hoe diso ny nametrahako ny ordre prioritaire teo amin'ny fiainako hoe inona ny lara-pahamehana tokony le fiainam-panalo vo ny zavatra rehetra aza miandry any vo tonga saina fa tsy hoany ianao ataovy amen fa dia ny eto mandraisa fepetra anovany toe-po sy ny fanao ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra betsaka amintsika no miteny za ankonan'Andriamanitra Andriamanitra tena nanangana ankonana ary zay ny tanjon'Andriamanitra mangina ny isam-piankohonana homaniny sy mba ho akariny amin'ny alalan'ny fanamasina ho fiangonana tsy misy pentipentina na fiketronana na zay toy izany nanontany an' Jesosy ny olona rehefa nanontany an' Jesosy ny olona alleloia dia namaly ny olona ary Jesosy ao amin'ny Lioka 7 ny 19 ka hatramin'ny 19 Lioka 7 ny 19 ka hatramin'ny 19 ary nisy laza taminy hoe ny reninao sy ny raha alanao mijanona ato alatrano tahitanao fa namaly Jesosy ka nanao taminy hoe ny reniko sy ny rahalahiko dia reto aseoko anareo tsara ny ankonako reto ny mampiavaka ny ankonako zay mandreny tenin'Andriamanitra ka makato azy ianao zany raha manontany hoe iza ny famille an' Jesosy dia Jesosy tsy nametraka ny lanjan'ny famille amin'ny lien amin'ny fifandraisana ara-nofo fa amin'ny Jesosy ny ankonany dia tsy niteny izy hoe ireo jiosy taranaky Abrahama avy amin'ny taranaky Davida tovodro ny tananao fa afaka ho za io afaka ho enao io ahoana ary zany fahafahany zany satria Jesosy namaritra ny définition na ny famaritany atao hoe ankonany dia namaly izy ka nanao hoe ny reniko za moa variana be fa isaky miresaka izy ato anaty baiboly manondro ny Maria satria fantatry Jesosy fa iova mifandehany tantara rehefa hiala eto izy mety amily lalana ny olona hijery ino any Maria indray ho mpamaly vavaka sy mpanelanelana fa tsy zay le fahamarinana napetraky Jesosy rehefa miteny Jesosy mahakasika momba Maria matety mavaki daholo ny baiboly raha vehivavy mbola tsisy teny ato anaty baiboly ka niteny hoe mama
atsangany ny tany an'izay mandrea fozy izy niany ny reniko eto izy manindry ny atao hoe reniny sy rahalahiny dia reto zay mandre ny teniny ianao ve mandre ny teniny ndroany maraina zay mandre ny teniny ka maninona hony zany hoe fanomboana ny fandrenesana fa famaranana ny fankatoavana tsy tanteraka sy feno ny fepetra mahakonany antsika raha fanomeny révélation vaovao fotsiny tsika fa olo ny fanapahan-kevitra ny aino sy akatoan'Andriamanitra ary Andriamanitra ny laza fa ny vokatsoan'ny tany ty le tena vokatsoan'ny tany ianao misitaka sy miaina ao anaty fiadanana miaraka amin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany dia teraka avy amin'ny fanananao andreo toetra anankiroa reo ambokiny Isaia toko 1:24 izy dia milaza raha miaino sy makatony teniko ianao dia inana ny vokatsoa amin'ny tany fa raha mandasy miodina ianao dia ho lanin'ny sabatra zany hoe sabatra zany miandro an'izay olona manana toe-po mandasy miodina amin'ny teny fa ny vokatsoa kosa miboiboika ao anaty fankasitran'Andriamanitra ho an'ny olona zay miaino sy makato azy zareo ny mahasony akaikinao mila manapa-kevitsika manomboka androany mila manapa-kevitsika manomboka androany tsy andeha amin'ity nofo ty sy anao zay tiatsika fa anapa-kevitra hoe andeha eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra zareo ny akaikinao ianao zanany hoe dia ianao koa amen sa tsy amen le zany resa be fotsiny hoe za pasteur Rodolphe pasteur fikambanana mahitenin'Andriamanitra mahazo révélation nefa ny communionko amin'i Jesosy zéro mpampianatra fotsiny aho ohatry ny any akatso raha izay satria amin'ny saiko ny izarako ny teny fa tsy ho tonga fiainanao anatin'ny olona ny teny militsika manapa-kevitra ao anaty fandresen-dahatra feno ny akato sy aina reo teny zay voaraitsika tsika ene tsy hoeto e ary zay le teny teo voalohany nampatsahivako anao aza mieritreritra ny hoeto amin'ny 2126 zany aza mirereny amin'ny anio koa hoe manana ny androany ianao fa ny avoky ny apitso raha tsy fantatrao isan'andro ianao miaina ny andro anankiray ohatry ny taom-baovao anankiray satria ny andro anankiray no amaritan'Andriamanitra famindrapo anankiray endrasan'ny fiverenanao so dia mba androany maraina ny andro tena napahakevitra tsy ao anaty vazivazy hoe Jesosy za dia efa anao hatramin'izay anao androany ary anao mandrakizay ary aroty ny andro azo anao vatsoa satria velona eto an-tany anisoa ianao amela helika ianao adio fo ianao aza vela mora maratra zany mba aza vela andalo moa le teny Jesosy nefa niteny tamiko e ary rehefa niteny tamiko izy dia miteny aminareo ihany koa matoa ampitaiko any aminareo hoe raha mbola mora maratra ianao dia mbola tsy feno mifepetra ny tapahavelomako manjaka sy manapaka ao anatinao hiditra amin'izay tsika nareo manontany pastera mamela mba ataoko hoe 15 minutes ny izarako nyity zavatra ity fotsiny raha manam-paharetana mba tsisy mihetsika tsy aketsika eo ianao mandrapirava fizaran'le izy vetivety hitanareo manontany nareo pastera ahoana no ifandraisan'ny communion amin'ny union ary inona ny fiatraikan'izay eo amin'le fiainam-piankonana sy le sekoly-tokantranoko androany voalohany tsy ho tonga any amin'ny union ianao raha tsy misy mandalo ao amin'ny communion ny communion misy eo aminao sy Andriamanitra dia toy ny hoe ohatran'le zaray mama teo zao écolena communion hoe ahoana ny fomba ataoko mba ahatonga ny safidiko ho mora manaiky andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mampiasa ianao mifantsona ifandraisanao amin'Andriamanitra ao amin'ny sekoly ny vavaka miresaka aminy
mamoaka ny ao anatinao aminy, mangataka ny fandiriana sy fandraisana aminy ho iray tanteraka aminy eo anatrehany isan'andro isan'andro. Dia rehefa etaetanao le izy dia hitan'Andriamanitra averiko hoe resy lahatra ianao aloha mila resy lahatra fa tsy manao teny tsy fantatra mazika. Teny tsy fantatra mazika, mieritreritra ianao rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra dia délivrer ho azy. Fa mila mampitovy feo. Ny etaetanao anao ny sitrapony, ny sitrapon'Andriamanitra efa nasehony anao tamin'ny etaetany amin'ny alalan'ny teny sy révélation izay anyrahany mpanompo eo amin'ny fiainanao. Mihaino ve tsika? Na ianao miditra ao anaty baiboly, na ianao mandray toriteny, dia aza mijery olona na mijery boky fa mahita an'Andriamanitra. Dia rehefa miteny Andriamanitra amina révélation dia resy lahatra mifona hoe tokony ho izay tokoa ny fiainako. Dia manombo mampiditra an-tsafidy ny fandresen-dahatra ao hifanaraka amin'ilay volonté na ilay sitrapon'Andriamanitra renao amin'izay. Dia ao anatin'iny etaetiny amin'izay ianao lasa mandohalika. Dia zao ny ataonao ao amin'ny efitra mangina. Tompo, ty foko ty tena tsy mity raha tsy mamaly, mila fanazavana mandrakariva. Miatrika ireo zavatra mbola tsy zakako ka ilako ny fanampinao. Ohatra, ara-pitaizana ny zanakao, ny ankohonanao. Resakitsika momba ny ankohonana izay akaiky indrindra aloha, satria ao nijerevan'Andriamanitra anao mialoha nijerevany anao ho mpiangonana. Marina aloha zany sa tsy marina? Dia ianao mivavaka manomboka etaetanao ny anana an'ilay fiainam-piovana. Ianao entina fa tsy ny hafa ny trotrona mambavaka aloha mba hiova. Manaraka tsara ianao tovolo tsara ny tanana. Une fois ianao raha vao manaiky amin'izay ao anatin'ny fonao, satria renao fa mifandona le sitrapon'Andriamanitra reny sofinao sy le toetra efa vita jobily na azatranao mora maratra io. Dia manomboka aseho amin'ny fanamasina anao amin'izay hoe manomboka mahazo aina amin'ny fanamasina, satria ianao manaiky ho any amin'ny côté an'Andriamanitra amin'izay. Fa tsy any amin'ile nandratra nitondrany devoly ianao any metsiny sy anozona ny hafa ntsony. Mahazo aina amin'ny fanamasina. Dia manomboka tafapetraka ny tenin'ny Romanina toko 9:5-10. Fa ny fanahin'Andriamanitra dia miara milaza amin'ny fanahiko fa zanak'Andriamanitra. Azo antoka amin'izay fa zanak'Andriamanitra ianao. Satria any amin'ny côtén'ny olona tenao sitrapon'Andriamanitra ary ory ny toetra eo amin'ilay toerana teo aloha, manomboka tsy tianao tsony le fomba fiainana sy le fahazarana teo aloha. Alleluia! Zany hoe raha adika melasa ny zavatra taloha, satria manomboka mivoaka le natiora vaovao mahazanak'Andriamanitra anao, anafanao an'i Kristy, lasa manana sy mitondra ny vesatry ny compassion de Kristy ianao. Dia inona le izy? Lasa mitovy feo anao sy ny fanamasina, feo afananao sy ny feo afanamasina. Confirmé mazanak'Andriamanitra anao. Dia rehefa mitovy ny feo anao sy ny feo afanamasina, dia raisy ny fanamasina amin'izay mivava. Eo ianao vao tokony hiteny amin'ny teny tsy fantatra. Fa tsy ianao tsy resy lahatra akory, io ndray tsy maintsy resy, io ndray tsy maintsy resy. Ohatran'ny hoe bonotana mazika be fotsiny. Voavy ny teny tsy fantatra ianao dia manopy etsy ivelany, manopy vetivety kely dia manopy etsy ivelany. Voakitrika fotsiny ny kitrokelinao dia manopy ianao na amin'ny teny ratsy. Satria tsy mbola fiainanao le izy. Dia inona ny zavatra mitranga ao anatinao? Tsy apozonao akory, satria efa tafiombona tamin'Andriamanitra amin'izay ianao. Dia nahazo alalana amin'ny fanamasina efa mitovy tsara ny feo amin'ny fandresen-dahatra ao sy ny feoany izay noentiny tamin'ny sitrapony tao anatinao. Dia nomboka ankahalainao amin'izay le ota. Dia ho hitanao fa tsy namana amin'ile ota ntsony ianao, satria ny fanamasina matanjaka be mihitsy, mahazo hery ny fanamasina. Izay le hoe aza miandry foana ny herin'ny fanamasina hiasa ao anatinao, fa tovy mahazo hery izy amin'ny fandresen-dahatra tsafidy anekenao apoha iasany ao amin'ny fiainanao koa. Mahazo hery ny fanamasina sy tomony amin'izay ianao. Hitanao amin'izay manjavona le toe-po miavonavona, manjavona le fitiavan-tena, manjavona le mitaraina. Dia inona ao an-tokantranontsika indraindray tiatsika ny zanatsika hiova, fa raha mbola tia ny zavatra tiako ho fantatrao,
dia tsika zanatsika iova tsy maninona tena tsara zay zavatra zay efa ao anatinao zay zavatra zay ary Andriamanitra tadidio tsy hoe tsy tiany ianao akory ny anana an'izay toe-po zay mba tianao iova manodidina anao ao amin'ny sitrapony fa ny zavatra tena tian'Andriamanitra ho hita dia enao mihitsy resy lahatra manaiky ho fantsona anovan'ny hafa zany hoe izy ny manova fa tsy ianao avao aloha ny etaetanao ahitany manodidina iova mba hahatonga anao iombona amin'ny fanahy masina afa fanahy masina manova ny hafa amin'ny alalanao. Eto amin'izay mipetraka ilay izy rehefa manomboka zay ny atao hoe communion manomboka miditra ianao eo amin'ny tontolo ho isan'ny olona mankahaly zay zavatra alan'Andriamanitra. Mandray safidy ianao tena tsy tiako satria renao le teny dia mahazo aina amin'ny fanahy masina satria manome an'le feo mitovy amin'le sitrapony lazainy ny ao anatinao. Zay no atao hoe communion. A force hoe arakaraky ny androsonao ao anatin'le izy zay le hoe mifakazara mitsito dia hiatany ianao mifakazara amin'Andriamanitra ao anatin'le izy ianao arakaraky ny ainanao ao anatin'le izy mitohy amin'izay zay le communion zay dingan'izay ny atao hoe dingan'ny communion. Ianao manaiky dia mandroso mifakazatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra mifanahy mivavaka communion zay dia ho hitanao amin'izay fanomboka anjavona le natiora voalohany fanomboka iseho amin'izay ny natiran'Andriamanitra uni amin'Andriamanitra amin'izay ianao. Tiako fantatrao fa tokana sira ihany no mpamonjy ny olombelona rehetra tsy zasy ianao fa Jesosy. Ary io mpamonjy ny olona rehetra io dia izy rery ny afaka nova ny olona rehetra. Ara-pifandraisana dia afaky nity olona ianao mety ho zanakao mety mpiara-manompo anao mety manodidina anao afaky ny hainao azy afaka nampy azy eny mivavaka ho azy mihitsy aza ny tian'Andriamanitra ho hita omponao fa tsy afaky ny hamonjy azy ianao afaka manolo tanana azy ianao fa tsy afaky nitondra ny aminy eo amin'ny toerany fa mila Andriamanitra no mitondra azy sy manova azy. Tsy afaky ny manasitrana ny rahatrapony ianao tsy ianao mihitsy ny mpanasitrana rahatrapo noho izany raha vo ianao no tianasitrana dia manampy no ataonao. Ohatra raha tsy mitandrina zao zay pastery tony misy olona voadona avy any sy maratra ara-pitiavana dia mitarana izy dia mitomany dia raha vo ianao zany mieritreritra lasa lavitra be ndy mampalahelo ainao tasafanao bijou ianao dia zany dolo mahavoan'le mpanompon'Andriamanitra be dia be hitanareo amin'izao andro faran'izao hoe varalila ao anaty fijangajangana. Tsy ho tratran'izany ianao mandrakizay ny anaran'i Jesosy satria tsy ianao mihitsy ny mpanasitrana rahatrapo zay viasarana sentiment avy any tonga dia ohatrany hoe ianao mihitsy zany ny Jesosy kely amonjy azy anasitrana amin'ny ratrany joroa tsara mety mahalahelo azy ianao fa mandolio azy fa raha vao manao zavatra mihoatra noho izay ianao dia tahaka azy koa satria nampiny ratra ndray rehefa avy eo lasa toratoraka any aminao any izy dia tsy hita fitsarana rehefa avy eo na ny fahitaren'Andriamanitra na tsy hitany tsony fa filo satria ianao mba nanteneny anangana azy noho ny Jesosy ao anatinao ianao ndray ny lasa nanampitrotraka azy satria tafaraka aminy. Tsy esy olona afaka manasitrana rahatrapo zany tsy afaky ny anarina ny lasany ianao zay mahafandratsy rehetra ny ainany. Jesosy rery atolory azy Jesosy asehoy azy Jesosy ambara ho aminy Jesosy. Tsy ho tonga fiadanana na isolo ny fiadanana zay ny laviny ianao fa meteza ho fantsona nambara aminy tena fiadanana avy amin'ny teny sy révélation manondro an' Jesosy. Nandretsika diso hevitra ny amin'ny fitiavana kanefa ny marina niezaka sika maka ny toeran'i Jesosy. Matahotra ianao sao dia miaina ny olona matahotra ianao sao dia tsy ho tian'ny olona na tian'ny olona ianao na tsy tian'ny olona ataovy zay efa matoranao ny fitiavan'i Jesosy. Ohatra na aloha za tena fona aminareo raha miteny an'ity teny ity malalaka tsara pasteur Rodolphe fa tsisy engagement arabola tsisy nizadiza ifandraisana amin'izy na amin'izy mijoro aho eto miteny fahamarinana dia jesain'i Jesosy toriko ny toriko ianao tsy maintsy miakatra ianao tsy maintsy miova ianao tsy maintsy mifankahita aminy raha velona koa Jehovah Andriamanitry n'Israely. Halleluja. Zay ijorotsika eo anatrehany isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy miangavy ianao
miangavy ianao a ataovy azy hoantoka fa olona tsara fifandraisana ara-panahy amin'Andriamanitra ianao. Fiombonana unité amin'izay rehefa avy eo. Alleluia, alleluia. Mety miteny ianao fa raha eo foana dia miova izy. Raha eo aty miova. Rampy tsara ny zavatra ataoko dia ho sitrana izy. Inona? Dia kapoka tamin'i Jesosy nasitrana azy fa aza mifangaro amin'izany hoe rampy tsara ny inona ny ampy inona. Raha oriny mihitsy ano ny aminy dia ho voavonjy izy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra, tsy misy famonjena amin'ny hafa. Afa-tsy Jesosy irery ihany. Asa toko 4:12. Manana fitiavana fa aza mandany fotoana amin'ny iraka tsy nankin'ny tompo taminao. Eto amin'izay ilay izy. Ahoana ary ny ataoko pastera? Manam-pihalo ny hafa fa aza maka ny toeran'ny mpamonjy. Aza maka ny toeran'i Jesosy zany. Ohatra izao ilay izy. Manana communion amin'i Jesosy aho. Tompo ny fanamasinao. Ho eto any anana fony Jesosy miatrika mpanota. Dia hozy izy ny ten'Andriamanitra, honena mpanota izy. Zay foneny zay, tsy anianan'ny olona mpanota miatrika mpanota. Fa Kristy miatrika mpanota. Zay fony zay no tiany ho hita ao anatinao. Dia ohatra izao ilay izy. Rehefa misy fanao fahadisoana eo anatrehanao, dia mangata amin'Andriamanitra anana ny fony. Tsy tsara n'ilay mpanota, fa misaina ao am-ponao. Zay ahafahan'Andriamanitra miasa ny délivrer azy. Aoka ianao fantsona tsotra fotsiny ahafahan'ny fanahy, mamoaka ny vokatry ny fanahy atao hoe fitiavana. Honena azy ianao. Dia rehefa honena ianao, dia zavatra hafa no mivoaka eto. Fa raha tsy honena ianao na mahalala ny marina sy manana révélation 7 étoiles aza, fa tezitra na manambany ny tenin'ilay zanakao na le manodidina anao, tianao io hovain'Andriamanitra. Tianao hovain'Andriamanitra, azonareo amin'izay lanja zavatra tiako tenenina. Dia izao, tsy afaka izy. Tsy le fahamarinana ny reniny sofiny, fa aingana be ny transferan'le fahatezerana eo amin'ny nofo miampita ao aminy. Dia ohatry tapona kasika fitsosona ny sofiny satria ny etadamy manao tsy tafatoetra tsara eo amin'izay nilain'Andriamanitra. Milohan'ny fotoana izaranao le teny mpahamarinana mba hampisy fiatraikany an'izany teny izany ao anatin'izay miaino anao. Io ny olana ngeza be ao amin'ny fiainana tokantrano hatramin'izay ka mandrakandroany. Maratra no mifampiresaka. Avy any mivoaka avy any, maratra 1. Miditra avy any ireny manaraka, le zanaka, maratra 2. Samy manana ny fandraisany teny sy mivesatra ao anatin'ny fony satria za kosa tsy manaiky fa ohatra manambany zany zavatra ataony zany. Dia ny anankiray indray, za konko tena tsy manaiky satria tsy ekeny saiko mihitsy zany zavatra mitrangy zany. Dia mifandona ny tsy fifanekena ao anaty. Nefa ianao manana fo ihany mba tianao hiova ny manodidina anao. Dia ianao miteny an'ilay izy, tsy eo amin'ilay fahasoanandrasan'Andriamanitra satria ianao mbola tsy nanaiko ny fahasonen'Andriamanitra. Rehefa tsotra ny ao anatinao, tena honeny ianao, miteny zavatra anankiray. Zao ao ary, inona ary ny tokony hanampiako hoe? Zao, ndao etreritra kely fotsiny dada. Dia dininy dada ny zavatra. Ianao no mahafantatra hoe tsy izy mihitsy le zavatra ataony na ny zavatra teneniny. Fa milatsaka aloha i dada sy neny eo amin'ny toeran'i Jesosy honena. Fa mahavariana, rehefa mpanota hafa avy any amin'ny sisiny ihany, honena be mihitsy ianao dia vitanao mananatra. Fa rehefa ny ao an-tranonao no misy tsy mety, tsy vitanao mihitsy satria maratra ianao fa tianao loatra izy. Le fitiavana loatra tokony hampijoro anao hanana an'le fo. Za mihitsy aloha zay le communion. Ianao mihitsy aloha. Mba hahafahanao ho fantsona amoaka. Zay ny mahatonga le hoe aza maiky ny zara aloha. Fiainana ane zarentsika efa tsy teny. Ka raha teny mahafinaritra le izy révélation mampanao amainina fa tsisy vokatra. Fa raha teny fiainana le izy, iainanao sy mandresy lahatra anao, mora kely mahita ny maro miova amin'ny alalan'ny teny izay torianao satria mifanaiky ny ao anatinao miara-milaza ny fanamasina, ny fahamarinana ny zavatra iainanao, torianao eo anatrehan'ny olona mba homena voninahitra ny anaran'i Jesosy. Sekoly tokantrano tapitra tsangany amin'ny toerana misy azy.
Alléluia. Alléluia. Misy resy lahatra ve androany tena vonina ny aina amin'izany. Midira ao anaty communion fa tsy maintsy ho iray ihany amin'Andriamanitra ianao. Fakazara tsy to dia adany ianao. Aoko feo ray ny feon'ny fanahinao sy ny feon'ny fanahy masina. Aoko iray ny feo an'ny fanahy masina sy ny feo mandresy lahatra ao am-ponao androso amin'ny sitrapony. Fa ny amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Saotra Jesosy ny amin'ny teny androany maraina. Saotra ny amin'ny teny fiainana androany maraina. Saotra ny amin'ny risiposy fitiavanao anatinay androany. Miaino sy mandray ny teninao. Mila mandrosa eo amin'ny sitraponao. Mandrosa amin'ny teninao. Mila miaino tsara zay sy zavatra lazainao. Mba omena voninahitra amin'ny alalan'izao fivoriana izao indray ny anaranao. Tokany tsirairay avy tena napatsapana ao anatin'ny fony. Fa ianao no antony hatongavana eto. Ary za mino fa hikasika ny fony tsirairay avy ianao nasitra anazy. Apetrao ny fonao ny tananao ankavanana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka ny fony Jesosy, ny fiainany, ny fanahany hanapaka ao anatinao. Ho safidy iray aminy. Aoka ny foko sy ny fona iara i tempo tena iray. Aoka ny saiko sy ny saina iray safidy mandrakizay. Jesu malalo pamonjy Iso indrony aiko raisoana velukanompo velukano vonokanao zay sitraka. Mazoterina vetivety a manao fanatritsika an'Andriamanitra dia andray ny sodrano a aorinan'izay. Ny fotoanantsika ny zoma hariva dia mitranopokon'olona nala kely toy ny union communion makao amin'ny union ihany fa amin'ny endriny hafa sy vaovao indray. Amen. Za mino fanampy anao reo teny sy révélation nomen'Andriamanitra hitahirizana antsika ao amin'ny tontolon'ny famonjeny iraisana aminy. Fiainam-pahamasina tsy tonga ao anatin'ny fiainan'ny olona izay no hamasininy Jesosy tamin'ny rany raha tsy manaiky atsafidy ny olona izay nandray an'i Jesosy hiaina ny fiainam-pahamasinany. Amen. Mila masintsika, mila tsy tia zava-betaveta, mila olona tena tia an'Andriamanitra sy matahotra azy ary mandeha araka ny sitrapony satria hiaona aminy sy ho ao aminy. Ao a dia amin'ny zoma ny fotoanantsika ny zoma hariva misy zavatra nolazain'ny tompo manokana koa amin'ny zoma hariva io dia anentanantsika tsiray avy mba isaky ny fotoana rehetra ho présent foana ianao raha te ho androso makany amin'le unité sy le union miaraka amin'i Jesosy. Amen. Satria le izy a ilana fanaraha-maso akaiky ny fiainam-panahy. Amen. Ny zavatra zarena ihany koa ilana fanaraha-maso akaiky. Tsika tsy manakana anao mihitsiny makany amin'izay fiangonana tian'Andriamanitra hitariana anao ka tena maharesy lahatra ny am-ponao hoe ampitombo ny fiainam-panahinao. Tsy manakana anao andeha n'aiza n'aiza fa manakana anao tsy andeha any amin'ny fahaverezana kosa. Noho izany fataro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Amen. Dia ianao mila mamantatra tsara hoe tena hitondra ho any an-danitra ve? Tena zao ve? Fa misy zavatra tena tian'Andriamanitra anorenana ny ao anatinao mba tsy hadiso lalana anao amin'ny fanompoana sy ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Ny sabotsy maraintsika eny amin'ny centre bypass. Centre bypass ny sabotsy maraina amin'ny valora sy sasany. Tena aza atao diso ny valora sy sasany fa manjary diso ny fahataraiky any ny fivoahantsika. Anday ny école-ny communion iombonantsika amin'Andriamanitra fa sady ampiampitatsika ihany koa any amin'ilay atao hoe union miaraka amin'i Jesosy. So raha ny tompo mihitsy le mifanairana amin'le hoe tsy ampy ny communion dia tena voatsindry tsara tafiditra any amin'le union tsika ao anaty firaisana amin'i Jesosy. Tiany Jesosy tsika rehetra, malala ny Jesosy tsika rehetra, ao amin'i Jesosy tsika rehetra, zanak' Jesosy tsika rehetra mitsangana ireo amin'ny toerana misy anao andray tsodrano. Miteny amiko Andriamanitra fa misy olona 10 ny tena afaka tamin'ny addiction, tena efa afaka.
fa présente teo le addiction afaka teo amin'ny fiainanao amin'ny sabotsy ho amin'ny vavolombelona aza menatra fa ilain'Andriamanitra zany a mba ampijoro ny hafa ihany koa rehefa nanafaka anao izy. Amen. Itahanareo ny Jehovah ka iaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Mananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka aminareo fiatanana. Mandehana amin'izao herinareo zao. Tsika rehetrareto. Kristy velona ato anatintsika amin'izay. Tsika tsy no velona fa Jesosy velona ao anatsika. Mahay mizara fitiavana tsara. Mahay mijoro vavolombelon Jesosy tsara. Any ampiasana, zay any ampiasana rehetrarehetra, asehoy Jesosy so taraiky. Aza vela fanahina tsony ny anapaka eo amin'ny fiainantsika. Aza miandritsika hoe mila mitantana tsara mpitondra, mila miendry tsara zany vahoaka. Zany tsy anjarantsika zany, fa ny anjarantsika aloha raha ny oloko izay natsoko amin'ny anarako no avy anery teny hivavaka, hitady ny tavako, ary ala amin'ny ratsy fanao dia ianao zany an-danitra ary amela ny elony sy asitrana ny taniny. Misy ale diabe ho an'i Kristy ihany koa ataotsy hoe lao ve pasteur Rado teo? Azafady hoe pasteur Rado, mba teneny kely rovina le izy dia mba entanina kely manomboka androany tsy nilan'izay a, mba miaraka entsika mifanjonjo eny an-dalana eny ho an'i Jesosy, mba miseho koa ny zanak'Andriamanitra misy fotoana e. Alleluia. Rehetra zahay. Manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsara avy a. Toy ny fanao isan-taona dia misy ny Global Day of Prayer. Dia fitoam-bavaka izy io a, famelohan'ny fitoam-bavaka dia misy an'ilay hoe diabe ho an'i Kristy. Manomboka miala ny Akatso any ny fandehanana mandeha tongotra mandrapatonga eto amin'ny tsy azo tenenina hoe dia ana fa parvis. Tonga eto amin'ny parvis zany a dia manomboka antranontsika misy ny camion fanentanana, misy ny ekipa misy mazava, dia misy ny pirafa, dia manaraka eny mandrapatonga eto amin'ny parvis eto. Dia manentana antsika tsara avy, mampely baiboly sy ny mpiara-mamaky baiboly no mikarakara anazy io. Dia miaraka amin'ny mpino rehetra izay vonona aneo Jesosy, dia tsika ao anatin'izany faly maneho Jesosy zany neto amin'ity asa fanompony ity. Dia manentana antsika zany mba hiaraka amin'izay fotoana izay a, sabotsy mirava ino moa zany? Mirava avy eny amin'ny centre tsika ny sabotsy a, dia makany Akatso. Dia eny Akatso amin'izay a, manana kely fotsiny vatabe dia mba mandrapatonga eo amin'ny parvis eo tsika mideran'Andriamanitra eny an-dalana eny mivavaka. Be da be zavatra atao eny an-dalana eny mivavaka amin'izay toerana na izay olona mifanena aminao eny mandrapatonga aty dia manentana antsika mba hoe tena mila olona mijoro Jesosy ahitany olona Jesosy. Tsy mahita Jesosy tsony ny olona hoe iny Jesosy fanentana, fa tsika senao tsara avy a mila tsy menatra mijoro an'izany Jesosy zany. Saotra tompoko. Alléluia. Sabotsy zao pasteur 30. Sabotsy 13 juin ataovy ao anaty agenda kely izany 13 juin izany tompoko lahy sy tompoko vavy teka mafan'Andriamanitra dia zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao anareo. Teneneo akaikinao zao ny izy hoe ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia misy lavitra noho ny fisiko. Ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia mihoatra lavitra noho ny fisianao. Ary ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia mihoatra lavitra noho ny fisiantsika. Tenenao ohatr'izao izy antitra telo, azadino na ny amangingina na eny mason'olona any Jesosy ianao. Eloha tompoko.